Manonona ny fiatanana, manonona ny shalom amintsika rehetra mpanaraka ny pejy misy afatra important be ty ampitaiko aminareo a raha lasa ranabavy ao amin'ny tompo misy afatra important be ty enohy tsara mihitsy a fa tokony ho voaray atsika isika rehetra ami namana na tsy namana ihany koa tsy maninona atao amin'ny pejy a tsara raha tafitany amintsika ity afatra ity ny afatra de hoe par rapport amin'ny publication zay ataontsika eto a isan'andro isan'ora tiana aloha manipika amintsika fa nitanjona amin'ireny publication afafy ireny dia ivelan'ny hoe juste partage fotsiny ihany satria ny tena coisation-nao a dia tsy manana droit amin'ny hoe sauveur d'âme ivelan'ny hoe partage juste partage fotsiny ihany a de nitanjona amin'ireny pub ireny dia fanairana atsika sonnette d'alarme fanairana atsika raha ao anatin'ireny pub ireny raha mahatsikaritra ianareo a de misy endrin-javatra be da be izay tsy araka ny soratra masina mampanaelo be mihitsy izay teraka amin'ny tenan'ny olona anankiray maly azao nandefa an'le pub misy olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra iny a de tena hitanao mihitsy hoe mampanaelo a ary eo indrindra no ampitaina message important amintsika par rapport amin'ny pub izay ampitaina eto hoe tandremo a ny maka plaisir tandremo ny maka plaisir amin'ny pub izay a afafy sy zaraina eto amin'ny pejy misy mantsy ny olona rehefa alefa ireny pub ireny a de mentanetana mihitsy ny fony mahita an'le olona voafatotra tena hoe fanalan'ny frustration an'le izy tena hoe sanatrian'izany hoe hijery cinéma raha atao ve maika misy zavatra gratuit de ao anatin'ireny izy tena hoe soulagé mihitsy mandray thérapie izy ao anatin'ireny grave be zay satria mitovy amin'le olona voky amen'ireny ihany tsika amin'izay fotoana izay alefa ny verset biblique hoe tahiny ianao raha mety sa ho tahiny ianao raha mivoaka ataovy amenina de ho tanteraka eo amin'ny fiainanao zany partage eo amin'ny groupy anaky 7-8 a de sy ny sisa be da be a positivena ohatran'izay le izy dia izay ny ohatreretina fa thérapie maka plaisir amin'izay de le manao partage le tompon'le ataovy amenina faly ery satria misy j'aime efa 1000 misy commentaire efa 5000 partage efa tsy fantatro tsony a fa tsy misy famonjena ao anatin'izany de izay ilay afatra ampitaiko amintsika hoe tandremo fa ny pub izay zaraina amin'ny pejy diloilo fanosorana dia tsy fakana plaisir fa ny antony reny pub ireny a dia fampisehoana amintsika fampahafantarana antsika fa en danger ny olona anankiray a izay a voahidin'ny fanaratsy a andevonota voapetaky ny vimamay sy izay ilazantsika azy rehetra feny ny pub rehetra zaraina eto amin'ny pejy a dia mitandrema ianareo fa tsy fakana plaisir fa kosa fampahafantarana anao fa tsy misangy aminao ny demonia tsy misangy aminao ny fanaratsy nisy fotoana Jesosy Kristy a tonga tamin'ny toerana anankiray izy rehefa nisafidy ny mpianatra 12 Jesosy isaky ny monsieur déplacé izy de raha-pahamantarana fagagana sy ny zavatra ohatran'izany de vory-lanina ny vahoaka tsy hidirantsika detay iny fa rehefa nahita ny vahoaka vory-lanina Jesosy de ozy Jesosy hoe oneny izy Matthieu 9:36 amin'ny anaran'i Jesosy a ary noho nahita ny vahoaka Jesosy a dia naonena azy ny fijeriny ireo satria nampahantraina ireo ka nafoy a toy ny ondry tsy misy mpiandry ondry tsy manana ny Kristy Jesosy de izay kisary zay mihitsy a no tokony ho kisary-pahatsapana
any anatinao a par rapport amin'ny pub zaraina zany. Zany hoe isika zany rehefa misy pub zaraina amin'ny endriny tahaka ireny, olona mitsipatsipaka, olona raha fijery izao tontolo zao a mampimea, dia tsy tokony aka plaisir sy aka thérapie ao anatin'ireny tsika fa tokony isy fahatsapana zany anatintsika hoe onena satria arak'ilay a Matthieu toko 7:5-9 ny vakitsika teo, nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry ireny rahalasy ranabavy ireny. Ataoko sous parenthèse zay rahalasy ranabavy zay fa ny rahalahintsika sy anabavintsika dia izay manao ny sitrapony ray izay nan-danitra ihany. Dia tokony ametram-panontaniana zany ianao raha vao tsy izay. Sainte Pou sentiment nananan'i Jesosy nahita ny vahoaka marobe voafatotra izay ny ao am-ponao, fa raha le toeran'le olona maka plaisir ny toeranao grave be ka izay no message apitaiko amintsika. Zay ny message apitaiko amintsika dia maranako azy ny Korinthiana voalohany toko 7:9 tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa mifaly amin'ny fahamarinana. Tsy zavatra ohatr'ireny no akatsika fifaliana hoe mizaha miandra inona indray ny pub avoaka ny diloilo rapitso, inona indray ny pub mitsipatsipaka miteny amin'ny teny tsy fantatra, tatandraza amin'ny tapitapy na tsy fantatro fiangonana manao adalàna na bishop na best life manova sexe sa manjeranjeram-pino sisa miandry dia analana frustration. Inona indray zany ny pub akana plaisir androany diloilo fanosorana miandra an'izay. Tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Tandremo sœurs sy frères. Tianao Jesosy matoa manao partage ianao an'izany dia tokony hisy zany fifohazam-panahy anatinao amin'ny zavatra ampitaina eo anoloanao izay manana andreny endrim-pamatorany démonie ireny. Tianao Jesosy raha soa dia makasitraka foana. Shalom.